Izay ny eo amin'ny taranja basketball mbola hijanona amin'ny taranja iraisantsika taranja bola lavalava riditra teo amin'ny andro fahavalo ny fiadinan'ny tompon-daka ny ligina Lamanga lalao isan'ny nanasan'ny maro ny fiainana teo amin'ny 3FB sy ny USA anakady fotsy nivoaka nandresy zareo 3FB tamin'ny isa 7 no 2. Nampisehoan'ny 3FB nitrakevany zareo akady fotsy nandritra ny andro fahavalo amin'ny fanitsanana fiadinan'ny tompon-daka ny ligina Lamanga ho an'ny top 14 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Resin'ny 3FB tamin'ny isa 7 no 2 ny USA akady fotsy teo amin'ny lalao farany nanakatona ny fandaharam-potoana androany alahady. Nanatombo teo amin'ny trakevany 3FB izay nampijoro ireo mpilalao efa zatra ady toandry mahita ary tolotra ry zo tao anaty evanta ao. Afaka nandrindra ny fanafiana tsara ihany koa ry Ridza sy ry Sidonie tany amin'ny 3 quart rehefa tsara fahany Roger. Nety araka izany ny lalaon'ny 3FB tamin'ity androany ity ka nivoaka nandresy izy ireo nanoloana anakady fotsy. Anakady fotsy kosa indray dia azo lazaina fa tafiditra tsara ireo mpilalao teo amin'ny fanafiana na dia nisy aza ny lesoka teo amin'ny fiarovan-tena. Na inampifangaro tsara ireo mpilalao ny tanora vao nisonitra ry zareo avetsy akady fotsy ny efa zatra ady. Mbola mila ezaka eo amin'ny fiarovan-tena raha ho anakady fotsy noho izy ireo mbola azo lazaina fa tanora dia tanora ireo mpilalao ny ankamaroany nijoro teny ambony kianja tamin'ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 13 ny 3FB. Lalao izay tsy nisy nisotroana rano mihitsy nandritra ny 70 minitra voalohany. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nampisehoan'ny tena heriny 3FB na teo amin'ny fanafiana na teo amin'ny fiarovan-tena ka nahatafiditra baolina maromaro. Ry zareo akady fotsy kosa tetsy andanin'izay niezaka nandrafitra fanafiana ihany saingy tsy nety nahafaty baolina mihitsy. Lesoka ihany akady fotsy ihany koa tamin'ity androany ity ny tsy nahafatesana hors-jeu maromaro nanoloana ny Aintso. Toy izao ary ireo vokatra tamin'ity andro fahavalo ity. Ny Tiopa nandresy ny 17 tamin'ny isa 512. Kosfa nandresy ny Savonnerie Tropicale raika amin'ny 30 no 520. Ny FTM Manjakaray nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 30 no 520. Ny TFM Manakasina nanamontsana ny 3FAI 15 no 220. TFA anaty azo nandresy ny IRC tamin'ny isa 17 no 20. Lalao izay nandrasan'ny Marty izay nampitolagaga satria dia noresena zareo TFA anaty azo ny ekipan'ny commune urbaine Antananarivo izay isan'ny tsangany eto Analamanga. Tamin'ny Manosy be nandresy ny Semino tamin'ny isa 20 no 20 ary ny 3FB nandresy anakady fotsy 17 no 220.